andro pentekosta, dia efa miresaka pentekosta ianao dia miresaka ny fanahy masina. Fa miresaka ny fanahy masina dia miresaka ny mission na ny iraka mpanaovan'Andriamanitra ny fiangonana dia nitoro ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Zany rehetra zany zany tsaroantsika eo amin'ity andro ny akaran'ity, ary zay no ilazako hoe zava-dehibe mamaritra ny tantarany izao tontolo izao, ary zany hoe ivon'ny tantarany ny fiainan'izao tontolo izao ny andro ny ankarana. Osongaitsika manokana ny Kolosiana 3:2 androany. Dia raha tsika mamaky zany Kolosiana 3:2 zany, ny epistily zany nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosia, dia ny 2:4 azafady 3:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny raha tsika mamaky azy manao hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Efa hoe miresaka hoe Jesosy niakatra zany dia makaiza ny maso zany? Miandrandra zany ny maso. Zany izy io. Resaka saina moa zany resahana eto fa tsy dia tena maso loatra. Saina ny zavatra any ambony. Akaro ny saina. Zay no lohateny nomeko an'ity toriteny tsotra ity. Akaro ny saina. Akaro ny saina io. Ny tenin'ny Jesosy moa zany, ny tenin'ny anjely ny marina koa rehefa niakatra Jesosy dia hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Asan'ny apôstôly 1:2. Akaro ny saina. Tsy akaro ny maso fa akaro ny saina. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Miandrandra ny dikan'izany. Miandrandra. Ambony io kely ny fijery. Efa miresaka hoe akaro ny saina io zany ianao dia tsy hoe fitsarana akory fa constat ozy izy ny vazaha, fahitana ny zava-misy. Io saina io zany, zay ny tena olana eo amin'ny firenena anankiray. Rehefa manomboka midina ny saina ananan'ny olona, manomboka mirefarefa amin'ny tany ny fomba fihevitra, fomba fisainana, dia manomboka ho potika izay ny firenena. Na ao amin'ny fianakaviana azy dia tsara, fa raha miady hevitra ary zany zao dia miady hevitra mirefarefa amin'ny tany. Resaka bokotra akanjo manahirana ny sasany, resaka pataloha rovitra, resaka adim-biby eny amin'ny andalana eny sy ny rehetra. Fa miresaka zavatra ambonimbony kokoa ianao, miresaka zavatra ambonimbony kokoa ianao, miresaka fahendrena ianao, miresaka fahalalana ianao, tsisy miaino zany. Tsisy miaino zany izao ny olona e. Fa miresaka aminy ianao raha eny an-dalana eny ka miresaka ianao hoe fahalalana, fahendrena, fahatsarana, tsy miaino an'izany izy. Tsy ilainy zany. Fa raha miresaka bokotra akanjo fandiso ianao dia miome amin'izany izy, mitangorona amin'izany. Dia hitantsika moa zany anatin'ireny réseaux sociaux ireny na hitantsika an'ireny. Fa raha ohatra ianao ka miresaka ataontsika hoe resaka lamaody na miresaka zavatra aingitraingitra samy hafa, resaka sakafo indrindra moa zany dia misy 14 zaka ny olona mijery an'izany. Fa raha miresaka ianao hoe zao ny fahendrena, anankoroa manao izay man'izany. Iny zany ilay hoe fisainana mirefarefa. Ka akaro ny saina. Dia avadikitsika kely rehefa miresaka hoe mampiakatra saina, ny any amin'ny fanjakana moa zany na privé koa aza, tokony hampiakatra saina. Resaka hafa indray mihitsy zany zay fa fanaraka amin'io ihany. Ny fampiakaran-tsaina fanao isan-kerinandro na isam-bolana indraindray any amin'ny ministera any. Dia ny voalohany maninona mampiakatra saina? Matsiaro ny maha olom-pirenena ianao. Zany civisme. Matsiaro ny maha olom-pirenena. Manaja ny firenena. Tsy hoe manaja ny saina fa manaja ny firenena. Zay misy ianao ianao. Dikany hoe manaja ny firenena dia manaja ny vahoaka malagasy ianao raha eto Madagasikara zany. Manaja ny vahoaka malagasy izay mimponina eto Madagasikara ianao. Mbola misy hoe zany fifanajana zany. Mbola misy hoe zany. Tsy misy an'izany intsony. Tsy mahita an'izany ianao. Olona mifanompy eny an-dalana, olona romotra. Hitanao eny amin'ny fahantrana mahatonga an'izany. Ka ny toe-tsaina no mahatonga ny fahantrana fa tsy ny fahantrana no mahatonga ny toe-tsaina. Dia mieritreritra an'izany tsika. Akaro ny saina.
dikan'izany dia hoe tsarovo ny maha-kristianina anao, tsarovo ny maha-kristianina anao. Rehefa miresaka maha-kristianina ianao dia ambony ny fijery, ambony ny fisainana, fa tsy mirefarefa amin'ny tany, tsy olona ambany fisainana ho ny fiteny. Ery amin'ny Epifoloha angamba mahita ny idolina reo rehetra, hita ny idolina tsika rehetra amin'ny dabapako Epifoloha misoratra eo, so amin'ny rindriny tetezana io misy soratra manao hoe ambany tanàna fa ambony fisainana. Engane, ambany tanàna fa ambony fisainana. Engane ho takizany tsika malagasy. Tsika nge ny eto Antananarivo aloha mipetraka aty ambany tanàna daholo ny ankamaroan'ny olona, manomboka Analakely atao hoe ambany tanàna. Ambany tanàna ny Analakely a. Tanimbary daholo iny totofany iny Analakely iny parapatoka aty Abe tsy mitatatra. Ambany tanàna daholo zany rehetra fa any Andohalo any ny atao hoe ambony tanàna. Dia ampiakariny fisainana zany, mila mahatsiaro ny maha-kristianina zany, mila manaja ny Jesosy Kristy, mila manaja ny namana. Fa ny didy lehibe dia anankiroa ihany, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Ary ny didy izay tsy faharoa fa voalohany mitovy amin'ny ihany dia tiava namanao tahaka ny tenanao. Mila mahatsiaro an'izany, ka mila akarina zany ny fisainana. Voalohany ao anatin'io akarina ny fisainana io rehefa mamaky an'ity Kolosiana 3:3 ianao andininy faharoa dia hoe ambonio ny fisainana. Ambonio. Misy fiteny malagasy io ambonio ny fisainana, na hoe asandrato ny fisainana, tsy maninona zany. Ny Paoly Apôstôly moa zany rehefa miresaka ny fiainana kristianina dia izy hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Zay ilay hoe saina ambony aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Ny maha-kristianina antsika dia mampiakatra ny fomba fijerintsika. Efa miresaka hoe fahamarinana ianao, ny farany takatry ny olona moa zany dia hoe zay hitan'ny masony sy reniny sofiny. Ny olona zany aminao fa marina io. Tany aloha tany aza moa ny olona rehefa milaza zavatra tahaka izao, tamin'ny mbola ankizy zay tamin'izany, dia mahatsiaro hoe ny radio mihitsy ny laza an'izany, ty reniny sofiny zany. Lazainy ny radio Madagasikara fa nisy an'izao, dia marina aminy zany. Dia taty aoriana indray moa zany izay zavatra vita imprimerie rehetra, zany hoe izay imprimé rehetra dia niverina fa marina satria soratra hita maso. So moa zany ny olona tamin'izany fotoana zany, ny olona raha manoratra zavatra vaovao eo amin'ny gazety na sahala amin'izany, ny sivana koa tamin'izany, dia mieritreritra tsara manao an'ilay antsoina hoe recoupement any amin'ny communication, misy an'ilay antsoina hoe recoupement any amin'ny communication journalistique zany misy an'izay, manao recoupement vao manoratra eny. Zao zany tsy misy manao recoupement zany fa avy dia manoratra ny olona. Dia ny olona sasany avy dia mandray amboliny an'izany dia hoe marina zany, marina zany. Zay ny fahamarinana takatra zao tontolo zao. Fa ny Jesosy moa zany ny an'Andriamanitra dia ahoana zao filazany azy, zao filazany azy. Ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehovah, ary ho anitra kasitahana amin'ny fahatahorana an Jehovah ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, ampiaiky araka ny reniny sofiny izy, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo. Zany hoe manondritra ny malahelo, zany ny fahamarinan'Andriamanitra, mijery ny olona ory Andriamanitra. Ny olona moa zany zao dia hoe inona ny tena fahamarinana amin'ny olona? Ny ory tsy hava-manana. Zany hoe fahamarinana lojika n'izao fiainana zao Ny omby mahitsy dia lafy ny namany. Na ianao io aza, mety miaina amin'izany tsika. Misy fianakaviana somary sahirana sahala amin'izany fa tsy misy anatonana ho azy, tsy misy anatonantsika azy, fa manatona izay olona afaka manao zavatra ho antsika, ahazoantsika tombonysika. Sahy maty hamonjy ny manao soa, hoy ny Romanina, sahy maty hamonjy ny manao soa, fa tsy vonina hanao soa, hanolotra ny aina araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia hanolotra ny aina, hamonjy ny sakaizana. Mila ampiakarina zany ny fomba fisainana, mila amboniana zany io fisainana io, mila atao ambony kokoa. Anankiray amin'izany ny fahamarinana, fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana.
raha amin'ny lafiny fivavahana zany tsy azo alahatra fotsiny amin'ny fivavahana samy hafa hoe silamo ny kristianina sadetra tsy sakan'izany ny fandarana azy fa i Jesosy Kristy no fahamarinana. Tsy misy olona mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalany. Ka na inona lazain'ny olona manompo ny razana sy manao fivavahany razana hoe tsisy an'izany Jesosy anareo zany fa zany vazahany zany sy ny rehetra dia tsy azo laviny zany fahamarinana zany. Zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary ho antsika malagasy moa zany efa nosedrainy zany fahamarinana zany, nosedrainy zany, efa hitatsika zany, efa rentsika zany, ary efa fantatsika zany, niainan'izany tsika. Raha tao anatin'ny aizintsika dia nakarin'Andriamanitra teo ambony vatolampy ny tongotsika. Ny tsy fantatra mantsy dia hoe reny olona miteniteny momba ny fivavahana kristianina hoe fivavahana nampahantra azy ireny ve mahalala tsara ny tantaran'ny firenena malagasy. Fandresahako teto ihany ity dia mandeha fa averiko kely fotsiny. Taloha antsika tsy nanana akory na hoe fitsarana zany azy ampinomina ny olona, ampinomina ny olona, ampinanana zavatra faran'izay mangidy. Ka rehefa tsy mahatelona miaraka amin'ny hoditra koa, rehefa tsy mahatelona an'izany ianao dia verina fa tena diso tokoa dia tontona amin'ny fanoto ho faty. Zany ny fitsarana teto Madagasikara taloha Zany fitsarana teto amin'ity Antananarivo lazaina fa civilisé tamin'izany na anampanjaka na nanarafitra samy hafa zany no izy. Ampinomina ny olona ny fitsarana. Zany ve fahamarinana. Mila akarina zany fomba fisainana zany. Ary ny fisainana dia ny fisainana maha-kristianina antsika. Zany ny tena olana dia hoe tena iainantsika ve ilay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Tsy resaka fanavaozana politika io resahako akory fa ny toe-tsaina mihitsy ve miakatra ve miambony ve ny fisainana rehefa tonga kristianina. So mitovy amin'ny hafa ihany ianao. Tonga ty am-piangonana fa mirehefarehefa amin'ny tany ihany ny toe-tsaina. Toe-tsaina hoentin'ny fialonana, hoentin'ny tsy fitiavan'olona, hoentin'ny zavatra samy hafa, fifaninanana samy hafa iny. Izay mirehefarehefa amin'ny tany zany. Ka ambonina ny fisainana. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia manefy olona manana saina ambony. Atao hoe saina ambony dia hoe manam-pahendreny zany, manana fahendreny. Ary olona izay mahalala tsara hoe atsy ny lalana ale. Andriamanitra dia manokatra ny sain'ny olona hahalala ny marina. Zany hoe ny olona mivavaka, ny olona antsoina hoe olon'i Kristy dia olona misokatra ny saina. Fa tsy olona mihidy. Zany hoe ny olona mifampandrosoana na ty amin'ny fiangonana azy mbola midina indray ny sain'ny olona. Any amin'ny firenena midina sain'ny olona. Mihidy amin'inona? Mihidy amin'ny hoanina sy arapaka androany. Dia tsy afaka mieritreritra zavatra afaka ohatr'izay. Zavatra malala. Ambonio ny fisainana, izay no fizarana voalohany amin'ilay hoe saina ny zavatra any ambony. Faharoa, inona faharoa? Aza mirehefarehefa. Aza mirehefarehefa misy tohany io. Rehefarehefa amin'ny tany. Aza mirehefarehefa amin'ny tany. Ny tena olana kely zany amin'izao fotoana izao na itsika koa aza tratran'io. Ny any andrefana any, ny tandrefana rehetra. Na ny tatsinanana koa aza. Tatsinanana tany aloha ohatra hoe raha miresaka ny Chine ianao, Japon, ny firenena hafa sahala amin'ny hoe Malaisie na i Indonésie dia malaza amin'ny hoe ny fiainana ara-panahy no zava-dehibe any. Fa efa niovy zany. Fa ny fiainana eto an-tany ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Zany no mahatonga ny olona ho materialista. Haitsika tsara zany zavatra tsy mila zavaina zany. Materialista. Tsy miresaka raha tsy vola, tsy miresaka raha tsy tombontsoa, tsy miresaka raha tsy zavatra. Aiza ny fiarako, aiza ny volako, aiza ny zaoko. Tsy miresaka raha tsy ahazona n'izany tombony zany. Horizontalisme moa zany no filazan'ny azy amin'ny lafiny filozofika. Dia hoe horizontalisme zany hoe tsy mieritreritra fa tsy ny fiainana eto ambonin'ny tany eto. Izay ilay hoe mirehefarehefa amin'ny tany. Dia misy soratra masina moa zany malaza Korintiana voalohany toko 10 andininy 7:20. Vakio kely izay soratra masina izay raha manana antsika. Soratra masina malaza io Ahoana hitanareo azy eo? Inona lazainy? Malaza soratra masina io. Korintiana voalohany toko 10 andininy 7:20. 7:20. Mora hita ny Korintiana. Dahoary. Maninona ozy izy?
amin'ny anaran'i Jesosy. Raha amin'izao fiainana zao ihany no anatenantsika Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra tsika. Dia na ny fivavahana ary zany zao dia ampiasaina azahoana zavatra eto amin'izao fiainana zao ihany. Tsara tsisy miraharaha an'izay ho avy ihany fa amin'izao fiainana zao. Fivavahana dia zany no mahatonga antsika voafitaka ny resaka karazana sekta samy hafa. Satria izay efa tonga aty aminay dia mahazo vola, fa tonga aty aminay dia ampitombonay ny fananana, fa tonga aty aminay dia mihamanankarena, dia roboka makany ny olona. Fa tsy hoe rehefa tonga aty aminay dia makany an-danitra, fa tonga aty aminay dia voavonjy. Amin'izao fiainana zao ihany. Soratra Masina malaza zany a. Manimba ihany koa ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra, io toe-tsaina materialista na horizontalista io, manimba tanteraka ny olon'Andriamanitra atsika. Rehefa tonga ao amintsika ny tenin'Andriamanitra ka eto amin'izao fiainana zao ihany ny tena eritreretintsika, ahoana ny azoko fananana, ahoana ny azoko nohanina hoanina, ahoana ny azahoako fananana mihoatra noho ny hafa sy ny rehetra, dia ity no mitranga. Marika 4:12. Tsika mijerikely an'izay indray aloha. Andro niakarana androany dia mba miakatrakatra kely tsika. Marika dia Luka. Anareo izay mety sahirana mijery baiboly. Marika 4:12. Ahoana no lazainy eo indray? 12:12. Marika 4:12. Dia fa nafafy ny teny eo amin'ny 12:12 dia naninona? Ahafahan'ny fiahiahiny izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Izany hoe mahatonga ny olona tsy handaira ny tenin'Andriamanitra. Voageja ny fiahiahinana izao fiainana izao. Voageja ny fitiavam-bola, voageja ny fitiavam-boninahitra, fitiavana zavatra eto tany ihany, tsy hoentina any an-danitra akory. Tsy hoentina any an-danitra. Fa nitantarako taminareo teto indray mandeha teo anatin'nytontolo teny nisy mpanan-karena anankiray tany amin'ny tanàna anankiray maty. Maty tena hoe manan-karena, manan-karembe. Nalefa nanaraka azy tany daholo ny volamena. Nafatotra tamin'any volamena, ny olona koa zany izay le hoe kitaladalana indray. Lefa tany volamena dia nisy vola be nalefa tany. Fa iny alina nandevenana iny ihany dia nifingaran'ny olona tao. Taritarian'ny alika tery anaty bozaka tery faty. Ny lamba lasa tamin'ny lamba lany tsara tary efa ho folo sosona, lasa ny vola be nampanarahana tany, lasa daholo ny volamena tamin'ny nifiny aza nitongotan'ny olona fa misy volamena daholo. Zany le izy zany. Tsy hoe ratsy akory ny manan-karena, fa ratsy ny miahiahy loatra zao fiainana izao. Raha oharina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia misy soratra masina mandeha hoe mandalo zao fiainana izao sy ny filany. Ohatra izy nareo hoe mandalo izy zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra marak'izay. Tsy aleo ve mivavaka? Mandalo ihany ity fiainana ity, aleo mivavaka. Tsy aleo ve manao ny sitrapon'Andriamanitra? Izay hifantoka fotsiny amin'ity fiainana ity. Ary io no loza faratampony eo amin'ny fiarahamonina. Na eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia miresaka an'io resaka hoe harena io. Izay amin'ny tompon'ny harena, any aminay ny harena, aty aminay ny harena sy ny rehetra. Adino tanteraka ny antsoina hoe tsy kalakalam-pihavanana, fa efa natakalo ny antsoina hoe tsy kalakalam-bola. Ary taka izany ny iainantsika andavanandro ke. Tsy misy mieritreritry zany hoe ahoana ny havanako amin'ny ranony, fa ahoana ny azahoako vola reny amin'ny ranony. Zay le mandavanandrotsika zay. Ahoana ny azahoako ny volan'ny ranony iny. Misy olona moa miteny amintsika mihitsy zany hoe aza mampisehoseho vola eo a. Aty am-paosina iny reo vao mampisehoseho vola eo anao. Any le izy zany. Aza mirefarefa amin'ny tany. Zany natao hoe fisainana toetra mirefarefa amin'ny tany raha mitaha amin'ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Farany fahatelo farany. Ahoana ny fahatelo farany? Ka tsaho i Kristy. I Kristy no ivon'ny fiainana, tsy ny fiainana kristianina ihany fa ny fiainana izao tontolo izao. Dia tsara fa na ny fanasan'andro grégorianina izay tsy hitan'izao tontolo izao izay tena ialana aminy. Manana ny fanasan'andro ny hono malagasy, manana ny fanasan'andro ny sinoa, manana ny fanasan'andro ny maya any amin'ny foky misy azy any. Fa izao mbola imbonany rehetra aloha dia io fanasan'andro grégorianina io. Fanasan'andro grégorianina dia miorina amin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy.
io natsoina hoe anneau domini. De rehefa mamaky boky nareo dia mahita an'izany. Misy an'le hoe BC, tamin'izao BC, tamin'ny 2000 BC, before Christ, talohan'i Jesosy Kristy. Fa ny an'i Jesosy Kristy dia fiantsan'andro AD, zany hoe anneau domini, taonan'ny tompo. Jesosy Kristy no ivon'ny fiainana zao tontolo zao. Dia antsointsika amin'ny teny scientifique hoe centre de gravité ozy izy tsika. Ny centre de gravité dia ao amin'ny centre de gravité daholo ny lanjan-javatra rehetra. Ao ny lanjany ao. Ao no matanjaka. Ka ao amin'ny Jesosy Kristy zany lanjan'ity fiainan'ity, tsy misy dikan'ity fiainan'ity. Lazain'ny Romanina zany hoe tsy nisy naharinana zavatra anankiray azy ity. Lazain'ny Jaune toko voalohany zany, tsisy naharina zao zavatra ary rehetra zao, raha tsy no izy. Tsy ary zany ny rehetra. Tsy mandeha ny fiainantsika indrindra fa tsika kristianina. Raha tahinika arena sy ny hanina mety levina ihany no tediavintsika. Niakatra ny an-tany Jesosy Kristy dia tsy maintsy mikatsaka ny Kristy tsika. Dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny Matio toko fahaenina, ao ambadika eo kely mijery kely an'izay indray tsika. Aza aleo mamaky ny Baiboly fa zava-dehibe io. Ahoana ny lazany azy eo? Andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny toko fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza miary arena ho anareo etỳ an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamon-trano sy mangalatra. Dia mitohy amin'ny andininy faharoapolo, fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao dia mitohy hatrany hatrany, fa izay toerany ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Tsy misy milaza hoe aza miasa. Tsy misy milaza an'izany Izay tsy miasa dia aoka izy tsy hoe aza miasa, tsy hoe aza miaro anao, fa hoe aza atao any ny fonao. Aza atao any ny fonao. Misy olona anankiray izay tsy ho tonoiko akory anarany fa fantaro tsara io olona io. Ny teny hoe olona manan-karena izy io dia rava ny arenany. Misy fotoana rava ny arena. Dia izao ny teny nataony rehefa nandeha, ahoana zany ianao amin'ity rava daholo rehetra, rava rehetra. Dia ozy izy hoe tsy ozy izy ny problemako fa efa nahantra taloha dia efa nidenanan-karena, dia raha miverina mahantra tsy olana amiko izany. Fa ahoana ny lanitra, izany ny problemako ozy izy. Ireny ny olona rehefa hoe matahotra ny hahantra, matahotra ny hovery an'izao sy izao, ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamaritana iny, dia hanampy anareo izany rehetra izany. Tena marina zany dia izay mikatsaka ny Kristy zany dia mahavoadobla. Izay ilay zako azy amin'ny teny tsotra mba zao hoe mahavoadobla. Sady azo ny lanitra no hanampy ny tompoko izany rehetra izany. Aiza ny hanina hoaninao, aiza ny fiainanao, ahoana ny arenanao, ahoana ny fanananao, omeny ny tompo anao koa izany. Raha ilainy izany dia omeny anao, anaovanao ny fanompoana azy. Ravana malala, katsao Kristy, izay ilay lazainy eto, katsao ny zavatra any ambony, sainy ny zavatra any ambony. Izany ny maha-kristianina antsika. Raha tsy mikatsaka ny Kristy, raha tsy mitady ny Kristy tsika, dia very ny maha-kristianina antsika. Ary io Jesosy Kristy latsaka niakatra any an-danitra io dia milaza amintsika fa ny fanahy masina dia manatrika antsika. Dia izany asan'ny fanahy masina izany ka tsahantsika isan'andro izany, ary tokony hiteny tahaka ny David tsika manao hoe aza manaisotra ny fanahinao masina aminay. Ary indray tokoa ny fiainana kristianina tsy misy fanahy masina, izany hoe tsy misy an'i Kristy dia babangona eny. Anarana sisany, sahala amin'ny vilia tsaoana moa izany ozy fitentsika azy, hoe malaza tsy hinanana tahaka ny vilia tsaoana, dia malaza tsy hinanana amin'ny maha-kristianina, malaza tsy hita izay vokany eo amin'ny fiainantsika. Mba ahitana ny vokany eo amin'ny fiainantsika dia mila nreto zavatra anankitelo reto tsika araka ny toritentsika teo. Voalohany ambonio ny fisainana, mila ampaikarina io fomba fisainantsika io, ary sokafana ny fisainana satria sokafan'Andriamanitra izany. Faharoa, aza mirefarefa amin'ny tany, aza variana eto amin'ity fiainana ity. Ary fahatelo, katsao Kristy.
aleo mitady an' Jesosy Kristy tsika ary aloha miara-miaina amintsika ty zany no maha-kristiana tsika hoan'Andriamanitra ireny any ny voninahitra ary zao andro ny akaran'izao ny atserovanao an'izany rehetra zany fa raha niakatra Kristy dia miara-miakatra aminy koa ny toe-tsaina ny toe-panahy ny toe-ponao amen. Vavakantsika tompoko, misaotra anao zay fa niakatra any an-danitra tokoa Jesosy Kristy zanakao, tsy angano zany, tsy tantara zany, fa zavatra marina izany, tsy azon'izao tontolo izao laviny zany, be efa hitan'ny masonay, nitsapain'ny tananay, reny ny sofinay, ny amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, mpamela heloka sy mpamindra fo, ndreto zay na ndreny teninao, mahavoanay hatrany reny teninao reny, manindrona ny fonay reny fa iainanay tokoa. Ny fona aminao zay fa matetika izay raha tsy isan'andro aza dia tena variana amin'izao fiainana izao, katsaka mafy izay azahoana ny harena, azahoana vola, katsaka izay azahoana voninahitra, azahoana toerana, ary indrisy fa adininay fa kristianina izay. Mifona aminao re izay ry Tompo, mamindra fo aminay. Tianay mba hatanjaka ny saina anananay ka anana ny sain'i Kristy izay na dia nanana nindrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Na dia nanan-karena aza dia maty teo ambony hazo fijaliana mba hampanankrenanay ny alahelony. Amindrao fo izahay ro Tompo malalanay eo. Avelao heloko izay ny kristianina tsirairay, ny fiangonanao, ny firenenay mangataka famelana izay fa izany ihany no antoka ho anay fa ho velona izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamindra fo aminay no angatahana izany. Amen. Andriamanitra ho antsika zao no toe-po sy ny toe-tsain'Andriamanitra namonjeny antsika. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonym-bola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Efa tonga tokoa ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Ho amin'ny anarany dia voavelany elokareo afaka ny fahotanareo. Amen. Sambatra ny olona zay tsy hoanina ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Oritane reja avia iza iderani Tompo bana putana Tompo miatua zika akam
Rehefa izany dia andeha tonontsika ny fanekam-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zara-lahy tokana tompontsika izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina, niteraka Maria Virginy, nijalina napaka Ponty Pilato, niboana tamina fitsaliana, maty k'analevina, tidina tany amin'ny fiainatsita, tsara tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-daniny, nipetraka van'Andriamanitra ray tsy toa, hividy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fimonana masina mandeha zao tontolo izao, fimonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Azo toerana tompo. Dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra tratry ty alakamisy andro ny akarana ity, fety kristianina ny andro ny akarana, ary mianatra tsikelikely azany tsika, kanefa soa miadam-pandeha loatra ny fianarana ka tonga ihany Jesosy, dia mila mailo tsika, mila mitandrina ao anatin'izany fampianarana sy fianarana izany. Aoka ompontsika izany fety kristianina izany, raha manandanja ny krismasy, manandanja ny paska, ny pentekosta, dia manandanja lehibe ihany koa ity andro ny akarana ity. Miditra avy hatrany tsika eo amin'ny asa vavolombelona izao. Ny asa vavolombelona misy anankitelo misesy dia manaraka tsara n'izay tsika. Ny batisa zany no voalohany, araka ny filaharany raha teo moa zany, dia ny batisa no voalohany, dia rehefa vita ny batisa dia ny fandraisana ny mpandray fanasany tompo, ny katikomenina apahan'ny faharoa amin'ny andiany tamin'iny dia roapolo amby roa arivo iny. Dia rehefa vita zany dia misy fanamasinam-panambadiana, misy katikomenina ihany koa efa tokantrano efa niorina fa naniry ho amasin'ny mpanambadiana, dia efa natao daholo ny dingana rehetra moa zany dia miroso amin'izany isika. Aorianan'ny fahavitan'ny mariazy fanaovana soniny boky sy ny sertifika, dia ao anatin'izany, tsy aorianany moa zany fa ao anatin'izany misy atokopira anankiray mihira ao anatin'izay. Dia any amin'ny rakitra indray misy atokopira anankiray mihira, dia ao amin'ny fandraisana ny fanasany tompo misy hira anankiray, dia any am-pamaranana amin'ny fotoana moa zany araka ny efa fanaonareo misy anankiray zany, zany hoe mihira roa avy zany atokopira raha tsy diso dia naroa anankiroa ihany ny tonga eo. Dia manaraka tsara an'izany tsika rehetra, dia mila mifantoka tsara, mila fangidana tsara ao anatin'izay rehetra izay. Andao tsika hiroso amin'ny batisa zao, raika amby 700 andinin'ny faharoa vitantsika eo, dia mandroso ianareo ray aman-dreny. Misy ray aman-dreny manao batisa zany, fa misy olon-dehibe anankiroa avy amin'reto katikomenina reto ao atao batisa androany. Ndao ary. Fianakaviana zany dia afaka manotro ny eo ambanin'ny altara eo rehefa malala araka ny fanaontsika eto amin'ny fiangonana. Rehefa malala fifaliana ao antsika ny mandray an'ireto namantsika reto, izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra ny alala metany batisa. Koa eny hoe ary ny teny soratra masina, anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahany ity sakramenta ity zany, na ho an'ny olon-dehibe zany, na ho an'ny zaza atao batisa. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tany sy ety an-tany, ho mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitarina izay rehetra nataonareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba amin'ny taranaka faramandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby,
ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa no namoranana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo. Dia tamin'ny famoran Kristy fa niara-ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, kaoka ambaranareo ampabe maso horen'ny fiangonana manontolo izany. Rehefa vita izany dia ianareo olon-dehibe indray no mandroso manao ny fanekena dahary. Nareo eo amin'ny micro eo nareo eo nareo miteny. Eo micro miala kely eo zanako teo, miala zanako teo. Roso kely eto micro nareo. Manaiky aho fa Jesosy Kristy no tompo sy Andriamanitra ary mpamonjy ahy. Tena mafy. Mivavaka sy ny famakiana ny soratra masina isanandro. Manompo an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra. An'olo tena mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hatanterahako izany rehetra izany. Herin'Andriamanitra fanekena nataonareo teo izany ary ny tanterahana amin'ny fahalemena. Tsangantsika fiangonana rehefa koa hivavaka. Andriamanitra tsy toa tia dia tia anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva amin'ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana ny miny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay raha eo manatrehanay. Aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahany tompoanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo. Mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izany. Ary reto olonao atao batisa reto dia voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafino zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahy masina mitarika azy isanandro ao amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dahary. Mananjara Monika Ani Graziela. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Mananjara Brian Arvelo. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Mananjara Giovanni Olivier. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Randria Manakasina Arjaona Fandresena Ismael. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Randria Manakasina Arjaona Ianja Fenoasina.
Manao batisana ho aho amin'ny anaran'ilay sasanakary ny fanamasina aminao ny Tompo. Amen. Fantatry ny aina fitiavana Alucia. Santatry ny aina fitiavana Alucia. Tsotro izy. Santatry ny aina fitiavana Alucia. Manao batisana ho aho amin'ny anaran'ilay sasanakary ny fanamasina aminao ny Tompo. Amen. Zay ny olon-dehibe zao. Rasohary Nirina Asiniaina Ertinina. Manao batisana ho aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aminao ny Tompo. Amen. Razafiny Rahaingo Lalao Nirina. Razafiny Rahaingo Lalao Nirina. Manao batisana ho aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aminao ny Tompo. Amen. Fafakatsika Tompo. Faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny fanindrin'ireto mpanomponao reto. Miombonay amin'ny Jesosy Kristy zao ny Zanany sy ny tenany ka tonga anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatana fiangonana dia nitehirizanao an'ireto zaza ireto sy reto olon-dehibe nanolo-tena ireto eo ambany fahasoavanao ka ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny Ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao. Ampio ny mpanomponao izay efa nanaiky teo anatrehanao fa hanompo anao mandramady. Mba ny fahasoavanao ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny Ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto olon'Andriamanitra reto. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Amen. Hoy ny Tompo, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Ary dia mandehana amin'ny fifalian'ny Tompontsika, dia zao amin'ny Tompo reny zazy reny, ary ho anareo olon-dehibe moa izany dia miorena tsara zamiova amin'ny fanomponan'ny Tompontsika. Amen. Azo mipetraka ny fiangonana Tompo a, ny rakim-pahasoavana no tanterantsika izao amin'ny fifaliana noho ny amin'ny nandraisana izany sakramenta masina izany. Fianjava-maneno, mahazo mety anareo.
Amin'ny dingana faharoa indray tsika ravina malala amin'ny asa vavolombelona dia ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo ireo avatsika izay efa niomana fatratra nandritra herintaona mahery kely izay. Izy ireo moa izany dia mizara andiany anankiroa. Ny andiany voalohany dia nahafeno taona tamin'ny volana janoary, dia ndraisina tamin'ny faran'ny volana janoary izy ireo. Ny andiany faharoa dia ireto misy 9 reto nahafeno taona tao anatin'ity taona 2024 ity. Misy amin'izy ireo moa izany avy any amin'ny fiangonana hafa, araka ny fandaminan'ny FJGM, ny avy any amin'ny fiangonana hafa dia mianatra 3 volana farafahakeliny dia raisina tanana eo anatrehan'ny fiangonana. Dia androso amin'izany tsika izany zao ry havana malala, jereo ny écran fa dia misy hira eo ao ataontsika mianakavy ao anatin'izany dia tsangana eny toerana ihany ianareo ry zanaka malala izay ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo. Ndao ary ositsika izao. Rehetra amin'ny tompo noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika an'io ny andray ireto olo-monjena izay nanampy ny tompo isan'andro ho anisan'ny fiangonana ireto. Vavolombelon'ny faneken'ireto olon-dreto ny antso sy ny fitiavan'Andriamanitra isika dia miombona amin'ny fahatserovana hanavaony ray koa ny antsoina antsika sy ny nandraisana antsika tsirairay avy ho mpandray fanasan'ny tompo. Nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana. Aokary sika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisan'ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona ao amin'ny fanasana masina. Fanampianarana ny fotompinoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Andeha hivavaka isika. Ry iray mandrakizay io, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay, fa sitrako mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atson'ny iray amin'ny fitiavana hanatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky ianao ary dia nino ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsara anao izy. Ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka misafidy ankahalalahana ny lalana izorany dia ry tonga eto anatrehanao hanambarany finoany. Ry Tompo mba hienory ny vavaka rehetra karinay eo aminao ho azy ireo. Raisy koa izay rehetra nio amin'ny firaisana masina ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay
no angatana izany. Amen. Totika aminareo zay ry zanako malala, hoy ny Tompo. Izao ny mpiandry tsara manolotra ny eny hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy an-tany-tenany sy hitorany azo fijaliany ka hanaraka, fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy. Ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa na iza no hanao ny sitrapony ndraiky izany an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anavaviko ary reniko, hoy ny Tompo. Ary amin'izany nazovo no anaky aho eo anatrehan'ny olona, dia ke kosa izy eo anatrehan'ny ndraiky izay any an-danitra. Fa nazovo no andaha eo anatrehan'ny olona, dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny ndraiky izay any an-danitra. Mangataka anareo izay ry havana malala, mba hamaly ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo anisany, ary ka hamaly mafy izany fanekena izany ianareo rehefa apetraka ny fanontaniana manao hoe: ianareo va mino an'Andriamanitra mpaharentsika sady raintsika any an-danitra, izay tiantsika ka nanome an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika? Moa mino an' Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo? Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hakatony sitrapony, ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakinana ny Baiboly ary ny famonjena ny fampovavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino? Aokary ianareo androso amin'ny fanambarana pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny Tompo hatreny izao vavolombelona maro izao. Izany fanekena nataona teo izany Andriamirindra Santatra, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana rano sy handraisanay ianao bisa momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny Tompo. Andriamanitra Ray tsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja momba anao ny Tompo. Io zany fanekena nataony teo zany Rahary Lalatina Maminirina Luciana, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nitsofanay rano sy handraisanay ianao bisa momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny Tompo. Andriamanitra Ray tsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja momba anao ny Tompo. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rasoa Arsoa Ernestina Natasa Violette, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nitsofanay rano sy handraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny Tompo. Andriamanitra Ray tsy toy izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja momba anao ny Tompo.
Noho izany fanekena nataona teo zany, Rasoarynirina Asiniaina Ernestine, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no itsofana irano sy andraisana ianao sy momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan-tompo. Andriamanitra retsitoa izay efa niantso anao, ala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka fombanao ny tompo. Noho izany fanekena nataona teo zany, Ratolo Janahary Ranto Fifaliana, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina, tsofana irano sy andraisana ianao isa momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Dia mandraratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka fombanao ny tompo. Nareo mandoaly kerakisy. Noho izany fanekena nataona teo zany, Narsisoa Joelina, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao misy momba ny tenan'i Kristy, fandray fanasan'ny tompo miaraka aminay eto amin'ity fiangonana ity. Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mahireza sy mahatanjaka. Noho izany fanekena nataona teo zany, Rakoto Arso Melisa Joe Mariana, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina ny itsofanay rano sy andraisanay tanana anao ho anisany momba ny tenan'i Kristy, hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo indray. Ary Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjaka. Amen. Izany fanekena nataona teo zany, Rakotonarivo Fenoasina Rennes, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao sy andraisanay ianao indray isany momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, mpiorina sy ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjaka. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, Rams Griffon Zanine, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao indray isa momba ny tenan'i Kristy, hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Dia manitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjaka. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, Randi Mbison Aina Tsilavina, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao indray isa momba ny tenan'i Kristy, hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Dia manitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana. Mahireza sy mahatanjaka. Noho izany fanekena nataona teo zany, Ravakiniaina Marie Yvette Priska, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no itsofana no andraisanay tanana anao indray isan'ny tenan'i Kristy, ary hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjaka. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, Ravao Arso Gloritida, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao indray isa momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjaka. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, Zandriviny Risela, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no andraisanay tanana anao indray isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ratsitoa izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, ampitoetra sy ampiorina ary ahatanteraka anao. Mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Amen. Noho izany fanekena nataona teo zany, Andriantsafidy Prince Ariel, dia amin'ny anaran'irasa zanaka ny fanamasina no itsofana rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay
ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao, iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahiriza sy matanjaka. Manao ny tompo. Toy izany fanekezana ataonao teo izany raha Biarosoa, tombotsoa fitiavana. Amin'ny anarana sy zanaka ary fanamasina ny tsofana rano sy andraisana ianao isa momba ny tena Kristy, ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahiriza sy matanjaka. Manao ny tompo. Izany fanekezana ataonao teo izany, Randriamahenitsoa Ankifitia Herinala, dia amin'ny anarana isa zanaka ary fanamasina ny tsofana rano sy andraisana ianao sa momba ny tena Kristy, ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao, iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahiriza sy matanjaka. Manao ny tompo. Noho izany fanekezana ataonao teo izany, Randriamananjaona Anjara Johnson, dia amin'ny anarana sy zanaka ary fanamasina ny tsofana rano sy andraisana ianao isa momba ny tena Kristy, ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao, iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahiriza sy matanjaka. Manao ny tompo. Noho izany fanekenana ataonao teo izany, raha Zafindrahaingo Lalaonirina, dia amin'ny anarana raisany zanaka ary fanamasina ny tsofana rano sy andraisana ianao isa momba ny tena Kristy, ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao, iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahiriza sy matanjaka. Manao ny tompo. Noho izany fanekenana ataonao teo izany, Randrianarivo Nandrianina, dia amin'ny anarana raisany zanaka ary fanamasina no andraisanay tanana anao indray isa momba ny tena Kristy, ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay ao amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra Raitsoa izay efa niantso anao iala amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, tanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Mahiriza sy matanjaka. Amen. Tonga eny amin'ny toerany ny namanareo dia afaka tsangana ianareo rehetra. Oka hitsangana ianareo favakitsika. Favakitsika toko. Tompo Andriamanitra eo, sotranao izay no ny amin'ity ora nomenao iainanay tao anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha eo ireto mpanomponao reto, izay vao avy nanamafy ampahy be maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay eo no niantso azy ireo, koa namaly ny antsonao izy ireo. Taio ny fanapaha-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao, mba omeo azy ireo ny hery haharetany amin'izany no ny asan'ny fanahinao masina. Ianao ihany no ka hanomana azy hanatona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany, tsy ho azo ozogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Fa afaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny handroso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, hibanjina ny fanjakana mandrakizay fanampanantenainao ho an'ny zanakao. Eno izay ry Andriamanitra ny famindrapo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanakao malalanao, mpamonjy anay no angatana izany. Amen. Ry mpandray fanasan'ny Tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba
tsisy aka ny satry-boninahitra ao, dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra antsika, maherezo amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Dia anatra mandrakariva moa hoe rehefa raisina ampanefana sany tompo takizao, misy ny sasany moa zany raisina takizao izy dia zao izy no mipotra tom-piangonana, dia rehefa amin'ny krismasy indray fa mba tsy ho takizay nareo fa hitsoro tsara nareo azoto tsara ary toetra tsara amin'ny finoana ny Jesosy Kristy izay fa nampinoana nareo raha teo. Ty vanim-potoana misy antsika ity vanim-potoana sarotra, satria vanim-potoana ny fanozongozonana na malagasy efa kristianina zao aza dia miozongozona amin'izao fotoana izao, manaratsy ny fivavahana, manaratsy an'i Jesosy, manenjika. Efa lazain'ny soratra masina moa fa ho avy zany, fa tany tsara izay ananareo, azony tsara ny finoana, ny fikira tsara, tsy amin'ny fiangonana ihany fa amin'ny Jesosy Kristy indrindra ny fikiranareo tsara. Ka dia maherezy ianareo tompony momba anareo mandrakariva. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ataovy ny hiranareo ary fa sahala mihira ianareo raha tsy diso ako dia miditra amin'ny lafy manaraka indray isika rehefa izany.
dia misy anankiray nankataka hiteny moa zareo dia mba hiteny fohy ianareo dia vita zay dia manao rakim-pahasoavana ho an'ny nraisina mpandrefana sany tompontsika. Davary lo agny anaraka izy agny andro efotaona teny fohy ihany tahaka ako ihany fa rehefa za fofohy dia fofohy ny teny fa mahana pastera lava be nareo dia ataovy lava be. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natozao anay. Amen. Koritianina voalohany, toko 15, andininy 10. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entinay andeha ny fanasana faharoa miarahaba antsika mpianakavy ny finoana amin'ity anio ity. Voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fitantanany sy ny fiarovana anay tsiraray avy ka nahafahanay nandalina ny finoana sy nandray ny fampianarana rehetra sy nomeny ray aman-dreny mpitanjona anay teto amin'ny fiangonana dia atolotsay ho azy tompony ny voninahitra mandrakizay. Toloranay fisaorana manokana ianao pastera na fohy fotoana tsy nitanjo asasarana fa nikelena fatsatra teo amin'ny fampianarana anay. Izany izy ilay Andriamanitra maherany hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana anao ka efa be manjakariva amin'ny adidy sy fanompoana sahaninao. Manaraka izany dia tsy anay ihany koa ny tsy hisaotra sy hankasitraka ireo rehetra izay nifarimina tamin'ny mpitanjana tamin'ny fanatanterahana ireo fampianarana anay nandritran'izay volana maromaro izay. Tsy ho valinay tompoko fa ilay Andriamanitra be fitiavana anie hamaly fitehanareo. Ny farany fa nitsikikely indrindra dia misaotra anareo fiangonana nitsotra-bavaka sy nanaiky nanjay anay ho mpiray latabatra aminareo ao amin'ny tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminareo tsiraray avy. Ho mariky ny fifalianay ary dia misy marika hita maso atolotsay koa mangavy mpanajana pastera hitsangana. Ireo izay nanampy ny mpitanjona teo amin'ny fampianarana dia ny mpitanjona mianajara eo amin'ny fiangonana ary ny solotena iray eo amin'ny komitin'ny fanorenana dia mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana anareo rehetra ary irina indrindra ny mbola hitsotroanareo am-bavaka mba aharitra amin'ny finoana ka hanompo an'Andriamanitra marina izahay amin'ny andronay rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ane ny voninahitra. Amen. Ya, dia misaotra na mpitsangana ny pastera. Tsy manino zanga, tsy manino koa zany fa misy mampitsangana koa zay. Fa tsy hoe mampitsangana foana. Andrositsika izao amin'ny lafiny anankiray izay ny famaranana ny asa vavolombelona dia ny mariazy. Mevitsikema moa zany misy karazany anankiroa ny mariazy fa mitovy ihany. Anankiray dia ho an'ireo ilay mbola vao hanorina fanambadiana tokantrano dia atao mariazy moa zany ireny manaraka ny fipetrany Efitsikema ny fiangonana. Dia misy koa nefa ny antsoina hoe mariazy ho an'ny tokantrano efa niorina. Tokatokomenina voaray-pandray reto zany dia misy efa niorina ny tokantrano fa natao batisa teo ny zanaka fa maniry ho amasin'ny fiangonana ny fanambadiana dia nanaraka ny fipetra rehetra, nanaraka ny fandaminana rehetra teto amin'ny fiangonana. Rehefa manao mariazy efa niorina dia mitovy amin'ny voaorina ihany. Mila ray aman-dreny, mila raha mbola eo ny ray aman-dreny dia mila ray aman-dreny, mila miofana, mila miomana tsara dia zay vao atao mariazy fa tsy hoe avy dia atao akory. Ka dia androso amin'izany lafina izany tsika izao ny angatahako fotsiny ny fandaminana kely zany
hoantsika menakavy rehefa avy eo a dia androso amin'ny rakim-pahasoavana ho an'ny voaray ompandray aloha tsika izao, dia avy eo tsika miroso amin'izay ny vavolombelona mary azy a avy hatrany dia hiakatra ety aloana ianareo a amin'ny an-tanytsakilany a fa feon'ny zava-maneno aloha zao no ataontsika dia anatin'izany manao rakim-pahasoavana ho an'ny voaray ompandray fanasan'ny tompontsika da hoary avana malala zay nandrotrona rehetra zany dia manao an'izay a tsy resa-bola akory fa tena resaka fifaliana tsy resa-pahasoavana ny resahana ao anatin'izany. Misy fanantanandrakitra iny a dia mitsangana fotsiny zay nandro fianakaviana nandrotrona fa tsy misy hoe firy mitsangana. Iroso amin'ny fanamasinana mpanambadiantsika, mpanambadiany Veloniaina Bertrand Rosel sy Rasoarso Ernestine Natasa. Iroso amin'izany tsy dia mba angatahako amintsika mba hifantoka tsara tsika mba ao anaty fahanginana no anaovana izany. Ok, nareo roa ry hitsangana hira fanampiny larina fahatelopolo andininy faharoa no irain'ny fiangonana dia maroso amin'izany isika. Vavolombelona dia mipetraka an-tany-tsakilana. Amen.
koa zany anteriko anankiray io zany dia tsisy antony tsy hanaovan'ny kristianina mariazy rehefa vita soram-panambadiana ianao zany tsy zao ny ao an-tsaintsika dia fandaniana sy ny rehetra zao io zao fomba tsotra marina tsara eo anatrehan'Andriamanitra azo atao tsara mariazy ao anatin'ny fahatsorana tsara atao anatin'ny fampivavahana ka na amin'ny andro alady ary nareo ndao atao mariazy zay rehefa alady amin'ny andro alady zany atao mariazy ao anatin'ny fampivavahana azo atao tsara zany tsy misy zany ny antony manakana antsika tsy ho vita mariazy zay ny voalohany. Faharoa misy fiovana kely ty liturgie FJKM ity dia ny tsodrano mandoalika indray no mialoha ary ny mifandray tanana ny farany dia manaraka an'izay fotsiny tsika zany ho antsika moa zany ny hanao mariazy moa zany vaovao aminy zany mbola zava-baovao aminy zany fa ho antsika efa zatra mahita an'izany dia so gaga tsika fa tsy mifandiso akory fa zay ny fandaminana vaovao amin'ny liturgie FJKM. Eno ary ny tenin'ny soratra masina izay anorendana ity fanambadiana ity. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vahatsasa ho azy izy. Ary Jehovahandriamanitra nahasondry torany raha lehilahy ka tena tory izy dia naka ny taolatezana anankiray izy ka nanakombona nofosolony. Ary ny taolatezana izay nalain'ny Jehovahandriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tany amin'ny raha lehilahy. Ary raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny reniny sy ny reniny ka hikamana amin'ny vadiny ary dia ho nofora ihany izy ireo. Koa dia tandremo ny fanahinareo areo ka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany fa alako ny fisaoram-bady ho Jehova Andriamanitry'Israely. Koa ankehitriny ary zahay manontany anareo eto mason'Andriamanitra izay tsaratsika sy aneho ny miafina obotsika amin'ny andro farany eto anatrehan'ny vavolombelona sy ny fiangonana ianao va velon'ny aina Bertrand Rossel mandray any Rasoarso Ernestine Natasa ho vadinao. Iny tompoko. Ianao va Rasoarso Ernestine Natasa mandray any velon'ny aina Bertrand Rossel ho vadinao. Eny tompoko. Moa manaiky vainareo fa hanaraka marina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Manaiky izay tompoko. Moa manaiky vainareo fa hitondra sy hitaiza izay ho zanakareo amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahindrena ahatonga azy ahalala sy hanompo an'Andriamanitra araka ny finoantsika kristianina. Eny tompoko. Manaiky izay tompoko. Aokary ianareo hanambaran'ny fanekenareo eto anatrehan'ny fiangonana sy izao vavolombelona maro zao. Fanatrika tsara ianareo roa sahala ny mbola voavaka hita voalohany. Fanatrika tsara, jereo tsara ny masony. Atao fanekena. Vakio fa tsy maninona raha ohatra ka tsy hijenjery. Vakio tsara. Dia jereo tsara ny masony. Entana anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao velon'ny aina Bertrand Rossel dia manaiky anao Rasoarso Ernestine Natasa Violette ho vadika manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Na mitomba reny isika na miamalalena na finaritra na marary ho tisy amelanao aho na inona manjo atsika ary anajanao amin'ny hijanao anao irery ihany mandra-pahavin'ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no hiankinako ahatanterahina izany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Rasoarso Ernestine Natasa Violette dia manaiky anao velon'ny aina Bertrand Rossel ho vadika manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Na mitomba reny isika na may malahelo na finaritra na marary ho tianao sy amelona anao aho na inona manjo atsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-piavin'ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iankinako antanterahako izany. Aokary reto peratra reto famantarana ny fahaisanareo tsosimba sy ny fifampitokisanareo ao amin'ny tompo. Iza kely tanana. Ianao. Teny ianao dia lorony tanana ary. Omeko anao ity peratra ity ho fahatsiarovana sy ho famantarana fa izao efa napakatra anao vadiko. Amin'ny fomba fanambadiana kristianina.
amin'ny fomba fanambadiana kristianina. Omeko anao ty peratra ty ho fahatsiarovana sy famantarana fa izao efa nampakarinao vadinao amin'ny fomba fanambadiana kristianina. Tsangantsika fiangonana ry andohalika ianareo handray ny tsotrano. Moramora. Andriamanitro, atateraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho sainy iray sy vavy iray ihany, iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitry ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Ho tahina ianareo raha miditra, ho tahina ianareo raha mivoaka, ho tahina ny nateraka ny kiponareo ary ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Tsangana ary. Ampifandraiso ny tanana ary. Fandray tsara ny tanana. Ampanatoniako ny tananareo mifandray. Velon'ny aina Bertrand Russell sy Rasoa Arsoa Ernestine Natasa, satria fa ny fanaiky teo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo, fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra. Koa amin'izany, izay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ho ampisarahan'ny olona, ary ambarako fa mpivady kristianina ianareo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Vavaksika. Raha eo misotranao izay fa tanteraka ny fandrindreto zanakay reto ankehitriny. Tariostoano izy ireo amin'ny lalana izay iarahany mizotra, koa ianao izay fahazavana mba hazavao amin'ny fahazavanao izy, fa ny fifalianao no any tsy mety siva sy tsy mety levona. Amin'ny andro ny fahatanorana sy ny fahasalamana ary ny fahafinaretana, tovy manitry tena sy antra-namana ary mahay makasitraka anao izy ireo. Amin'ny andro ny fizahan-toetra, aoka mba ho tony sy mahatoky izy ireo. Raha tsy eo ny fitahinao raha eo, dia miasa foana izay. Ka mba homeo azy mivady sy ny zanany ny fahasoavanao, aiza ny manorina ny fahasambarany tokantranony eo ambony vatolampony teninao, fa tsy eo ambony ny fasiky ny fahendren'ny olombelona. Raha eo ankinina amin'ny fiarovanao izy, apetraka eo ampelantananao ny fiainan'izy ireo, ary taio amin'i Jesosy Kristy tomponay ankehitriny ary mandrakizay, fa amin'ny anarany no ivavahanay toy izany. Amen. Dia ambarako fa mpivady kristianina ianareo hatramin'izao, marita hatramin'ny farany, marina tokantrano, dia zao tsara koa ny ankizy ho tena mpanompon'i Jesosy Kristy. Ataontsika hanao sy ny bokin'ny fiangonana, mahazo mipetraka ny fiangonana Korala Mira.
vita mariazy zay vao tena hoe mpivady eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Manana fifaliana manokana nareo satria notsono ny fiangonana, sy fianakaviana fotsiny fa ny fiangonana nanotranareo dia fahatserovana mandrakizay eo amin'ny fiainanareo zany. Dia atolotra ianareo ty taratasy fanamarinana ity fa vita aloha mariazy dia fanatrea kely aloha nareo. Ao ary biso kely aloha. Zay milaza fa vady ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia mahareta hatramin'ny farany maharena tokantrano nareo roa miaraka amin'izy telo damo reto, telo menada dia avy nareo vavolombelona fa tsika manolotra an'ity sertifika ty. Taratasy fanamarinana dia misoratra tahaka izao. Ny larana moa zany dia io fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, taratasy fanamarinana fanambadiana. Izay nampiraisin'Andriamanitra ko tsy sarahan'olona. Izay manosony eto ambany dia efa nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa hivady manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fomba ny fiangonana kristianina. Hoy velon'ny aina Bertrand Russell sy Rasoa Ernestine Natasa, mpitandrina nanao mariazy Randria Misata Rose mpitandrina FJKM ny vavolombelona Ramatoa sy Andriamatoa isany Razanakolona Rota Dina Rasoa Randria Malala Emile Son Benjamin ary Rapetrano Mamy Antasoa Malala no nanao ny vavolombelona. Dia ny fiangonana moa FJKM Salemy vaovao manolotra ny taratasy fanamarinana miaraka amin'reto vavolombelona reto ho anareo vady. Terizo tsara ny taratasy fa ilaina foana reny ilaina foana reny tananareo olona manolona vitanareo zay Andriamanitra dia vita amin'ny mariazy. Dia mba omeko faveur kely nareo satria mahazo mipetraka nareo vavolombelona vetivety aloha, omeko faveur kely nareo kely fotsiny mba ataontsika mahazo faveur kely reto namantsika reto afaka makasary reto nareo zao mba aiza mpakasary aloha mba makasary kely reto vetivety izy mivady any aloha fa rehefa aveo manao fianakaviana ao aloha ao makasary za hiara taorinato dia rehefa aveo nareo manao sary miaraka amin'ny vavolombelona miaraka amin'ny rehetra mantiko nareo aveo vao maka ny fianakaviana tompo fa vita amin'ny fampivavahana. Zay fa dia vita ny mariazy fa mandana amin'izay mipetraka dia manomboka 0 indray zao ny compteur zany any amin'ny tokantrano any. Tawar. Masipirek na. Finaritra be zany hoe vita mariazy aty fiangonana tsy hotron'ny fianakaviana fotsiny fa hotron'ny fiangonana manontolo. Tsara zany. Mba manova reto tain'Andriamanitra. Koa ny rakim-pahasoavana amin'ny mariazy tokony efa natao tao amin'ny hira chorale teo fa tena ny fianakaviana nanolotrona moa zany dia manao zay ilay miara-paly amin'izy mivady dahary.
Tsika mandrositsika satria mandrisiko fotoana mandrositsika amin'ny vavaka fangatahana zao angatao zay irin'ny fonao misaotra an'Andriamanitra ianao fa tonga eto am-piangonana afaka mangataka izany dia tsika iara-mivavaka tompoko. Misaotra anao zahay noho ny zavatra rehetra niseho teto amin'ny fiangonanao androany. Fahasoavana anampy fahasoavana reny. Tompo, efa nangatahana taminao reny dia tanteraka satria mpamaly vavaka ianao. Mbola misy koa anefa valim-bavaka mbola tsy tanteraka ary miady varotra aminao zahay miady tanteraka reny raha mahasoa anay raha ho voninahitrao reny. Koa dia ahondrika ny lohanay vavaka mangina ka tahanay izay rin'ny fonay ho tanteraka soamantsara aminay izany. Nareo izay vao niraisina natao batisa, reo vao natao mariazy dia angataka izany koa aminao ary omenao azy anie izay rin'ny fony sy tonon'ny molony eo anatrehanao. Fantatray fa mpamaly vavaka ianao, izay nangatahanay dia tsy mba lavinao. Ianao dia manome malalaka sady tsy mandatsa, koa dia matoky anao zahay. Petraka eo am-pelantananao ary ny fiainan'ny mpanomponao, mba hitahinao an'ireo mpanomponao rehetra, ao ny raisinao mpandray fanasany tompo, ao ny natao batisa, ao ny natao mariazy, ao ny nanotrina, ao ny tonga mivavaka amin'izao andro niakaran'izao. Ampiakaro ny fari-piainan'ireo mpanomponao ireo, ampiakaro ny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny toe-panahiny, mba ho toe-panahiny zanak'Andriamanitra ary taio ao amin'i Jesosy Kristy izay rehetra ataony na amin'ny teny na amin'ny asa. Anankiray amin'izay mpanompon'Andriamanitra ho tazan'ny olona fa miakatra hatrany eo amin'ny fari-piainana, miakatra hatrany eo amin'ny fari-pahalalana, miakatra hatrany eo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny reto mpanomponao rehetra tonga miara-mivavaka reto. Tononona ho anay rehetra ny fiadananao, tononona ho anay rehetra ny fahatsaranao, ka tsy hanan-java mahory zahay amin'ny fiarahana aminao, ary tsy hanenenanay satria tsy hanenenanao raha teo ny antsoinao anay. Mametraka eo am-pelantananao ny fiainan'ity fiangonana ity zahay, mba ho fiangonana malaza tsy misy fiketronana ny toy izany, ho fiangonana hiankina tanteraka aminao Andriamanitra, ianao no andry ankinany amin'ny zavatra rehetra, fiangonana mahefa be eo amin'ny asanao, fiangonana mandroso lalandava no ny aminao Jesosy Kristy. Da io koa ny firenenay, ataonay eo ambany masonao zany firenenay izany. Ary na dia ao aza ny olona izay manohitra anao eto Madagasikara, manaratsy ianao, mamingavinga, tompo aza dia mijery an'ireny ianao fa jereo ny mpanomponao marobe, izay tena mivavaka aminao, izay tena mahatsiaro anao eto amin'ny firenenay, ka hitahinao ny firenena izany. Matoky manana anao izay fa anao Jesosy Kristy Madagasikara. Vavakay dia tonononay miaraka amin'ny vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay o izay ny an-danitra, mba masinina aneny ny anaranao, tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ty an-tany ho taky ny an-danitra, eo anan'io izay anasazy ho anay, ary mamelany ilay tahaka ny namelanay izay nepoka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafany ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny valim-bavaka, ampianarana koa tsika nahay mandray valim-bavaka fa ataovy toy ny efa nandray sy ny toy ny nahazo sady isika rehetra. Dia fampiarapitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arahaba tratry ny izao andro niakaran'izao dia ho akariny tompo mandrakariva ny toe-panahintsika, ny toe-piainantsika ary ny toe-pontsika atratra tokoa izany fahamasinan'ny olon'Andriamanitra izany. Dia arahaba ny olona akaikinao arahaba. Tsika mantsy tsy dia tena vanana loatra miaraba ny andro niakarana, arahaba tratry ny andro niakarana. Zay ny Jesosy hitahanao mandrakariva. Ampiakariny anie ny fari-piainanao. Agny tsodrano daholo zany. Arahaba tratry ny andro niakarana, ho ampiakariny anie ny fari-piainanao, tanteraka aminao anie izany. Eny ary izay ary fa dia sorany tompontsika e, sorany tompontsika noho izany marina fa mety misy mpivady mifanakaiky io fa aza manao hoe zay tem fampiaraba fotsiny tsika zay.
vady efa abiarava fotsiny dia tapitra zay ary dia zao tsika dia eno ny antsoina hoe fitin'ny raharaha-mpiangonana fitina ihany a na raharaha-mpiangonana fitina foy de foy a ao amin'ny raharaha-mpiangonana no atao a aorinan'izay tsika dia manatanteraka andrakitra ny rakitra dia tokana ihany raha ihany tsy mitovy amin'ny sakalady zany ny telo fa ny androany dia tokana ihany ny rakitra ataontsika voninahitran'Andriamanitra dahary tompoko. Miarabantsika rehetra indray nahatratra ity andro lehibe ity izay niakaran'i Jesosy Kristy ho eo ankavanana mba hifona ho antsika rehefa avy nandresy ny fahafatesana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina izany. Fotoana lehibe eto amin'ny fiangonantsika sy ny fotoana tahaka izao ka nafahantsika nandray ireto zanantsika ireto ho mpiray latabatra amin'ny tompo. Toy izao ary ny raharaha fitina tsara ho fantatra. Amin'ny asabotsy 29 volana May izao dia misy raharaha anankitelo eto amin'ny fiangonana. Ny voalohany amin'ny roa sasany ny fifidianana ireo tompona andraikitra banga eo anivon'ny sampana sy ny fikambanana. Dia efa hiomana amin'izany isika izay ilay sampana voakasika izay sabotsy amin'ny roa sasany. Aorian'io fotoana io amin'ny 3 ora dia anao ny fanamarinana ireo boky samihafa ny sampana sy ny fikambanana. Dia efa miomana ihany koa ny amin'ny fanatanterahana izany. Ary amin'ny sabotsy 29 volana May manomboka amin'ny 4 ora sasany dia isy fiofanan'ny mpitendry zava-maneno sy mpikirakira sary sy feo miaraka amin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina ary iantsona ny filohan'ny sampana sy ny fikambanana fa zava-dehibe momba amin'ny fandaminana samihafa eto amin'ny fiangonana no tanterahana amin'izany. Ny alahady 17 volana May kosa dia alahady ny antoko-pihira mainty milaly. Hitondram-bavaka azy ireo isika, hitondram-bavaka izany fotoana izany. Ny hariva moa dia hisy hetsika rindran-kira tanterahan'izy ireo miaraka amin'ireo antoko-pihira eto amin'ny fiangonana. Dia toy izay ny raharaha tsara ho fantatra eto amin'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny asa rehetra. Amen. Dahary androso avy hatrany amin'ny fanatanterahana ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra rakitra tatazana fa tsy aterina aty amin'ny alitara koa io ny antoko-pihira no mihira ao anatin'izany dahary. Averiko io fa rakitra tokana ihany no atao.
Itsanasika rehetra n'olo tena sy hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo amin'ny hira voalahatra. Tsy ho rinjavatsoa sare tena sambatra tokoa raha ny fotolana mandroso afafoako oanao ny fokwisa elito ofa Mamarina izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanaisana fanasan'ny tompontsika ny fiangonana misy antsika eto moa dia tsy misaraka akory ny fampivavahana sy ny fanaisana fanasan'ny tompo. Raha hamparay fanasan'ny tompo ianao fa nanotrina havana teto fa amin'ny fitsikema na luterana na katolika na anglikanina dia na any amin'ny tsy miankina fa amin'ny MTM na FMTS ny rehetra dia afaka mandray ianao raha tahinka sura tsara ianao fa mpandray fanasan'ny tompo tokoa. Raha ohatra moa zany tsy mpandray ianao dia tsy mandray ny fanasan'ny tompo raha teo. Manasanao ny tompo ao anatin'izany. Ny mpandray fanasan'ny tompo ny alalan'ny diakonina fa mpandray ianao dia mitsangana ianao rehefa mandalo eny ambany eny ny diakonina manatitra ny mofo sy ny kapoaka. Dahoantsika ny hira voalahatra dia maroso amin'izany tsika izao. Mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra
raisina amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ko mitsangana asan-raha atao amin'ny tompo ny fonareo. Ho Jesoa, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko hivavakisika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao, ry Jesosy Kristy tomponay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, dia midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra ao aminao. Ko avelao reny feonay mba hikambana amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobina hoe ry havana malala, aoka ho inoantsika izao ny teny fanoredana ity sakramenta masina ity, fa i Jesosy tompontsika tamin'ny iliny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovy io fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no atao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Vavaka isika. Ry tompo rainay ny an-danitro, ndreto izay manao teo anatrehany noho ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Dia miandry sy mitalo ny fiverenana izahay, mba fenoany voninahitra ao ny fanahy-pisaoranay. Da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ikeo endrik'ilay fanaty tatokana sy tanteraka nateny indray mandeha monjy ao anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay ny an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasino ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy, hamasino ny kapoaka mba hanambarany ran'i Jesosy Kristy. Hiasa aminay anie ny fanahinao masina mba hahatserovanay tokoa fa tafaray marina amin'ny ran'i Jesosy Kristy sy ny tenany izay eto ampandraisana izao mofo sy kapoaka izao. Fa ny fanahinao masina no haharinao anay, hamelomanao anay, hanamasinanao anay, ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mianoa anay ny Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Manasa antsika mpanao fanasany tompo hitsangana. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay no vakiana ho antsika. Ary ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Satria iray ihany ny mofo, dia teny iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Dia hoy Jesosy Kristy tompontsika, andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana. Amen. Mahazo toerana ianareo mpanday fanasana tompo. Andehantsika iroso amin'ny rehefa mandalo iny aminareo ny diakonina dia mitsangana ianareo.
mandeana ianareo etika zareo amin'ny fifaliana ho an'ny mpianakavy finoana ireny. Amen. Ndaoara. Ny hira larana fahadimapolo amby zato amin'ny valopolo sy efajato ao amin'ny firana FFPM arahan'ny hira larana fahadimapolo amby zato izany. Dia merusuh amin'ny faraisana isika.
dia tsika rehefa malala iara-mitsangana fantatsika fa sika dia voapetipetinoota mandrakariva ary hodidiny-pahalemena andehantsika mialohan'ny andraisana amin'ny fanasan'ny tompo no mivavaka fanentetena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao a tompo tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko tompo tsy mendrika ny tsipina izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latapatra akory a nefa mialoha hoe tsy manahina tsy mbola vinitsy amen. Dia ho Jesosy Kristy tompontsika andeha raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo ataovy izany ho fahatserovana na ho vina no mihinana ianareo. Tompo misaotra anao zahay no ny tenanao izay nomenao anay. Tafaray tokoa amin'ny tenan'i Jesosy Kristy zahay zanakao. Tehirizo mandrakariva amin'ny fahasoavanao zahay, fahavolombelona anaiza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana na ho viana no misotro ianareo. Tompo misaotra anao zahay no ny rahanao izay nalatsaka ao anay. Tafaray tokoa amin'ny Jesosy Kristy zanakao zahay. Tehirizo mandrakariva amin'ny fahasoavanao ho fahavolombelonao naiza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mamo Jesosy fitiavanao. Fanasan'ny tompo koa izay ary faly tehirizo amin'ny fitiavanao mandrakarivo izay mba handeha tahaka izay nandehananao. Tolotrainao ny voninahitra. Amen. Mahazotoerana tompoko. Dia mandroso mankeo amin'ny fanaterana ny kapoaka sy ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra isika izao.
Soran'Andriamanitsika noho ny nahazahoana nandray ny fanasan'ny tompo. Izao no afatra ho antsika indray amin'izao atoandro izao. Koa mitafia famindram-po sy fiantrana, fahalemem-panahy, fanetretena, fandeferana araka ny olombofidin'Andriamanitra sady masina no malala. Ary oko ambony izany rehetra izany ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany. Amen. Tsangantsika rehetra hanao ny hira famaranana so fampikoavahana zao. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanana ny ho an'ny rala ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Fiadanan'ny Tompo aminao. Amen. Mahasoa Tompo koa fahafahamangina. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry ireny ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary soa tokoa ho tain'Andriamanitra antsika rehetra manao fety sambatra. Ny mariazy moa izany afaka mijanona kely dia maka sary. Ny katikomenina ilay voandraisina ihany koa mpandray voandraisina dia afaka mijanona maka sary. Dia manaraka amin'ny fandaminana andavanandro ihany antsika tsy avy hatrany dia mivoaka amin'ny fiangonana. Petra kely azafady. Petra kely nareo efa nitsangana ireny azafady tompo. Petra azafady. Petra kely nareo. Manaraka misy fandaminana ato amin'ity fiangonana ity. Petra tsara, petra daholo aloha. Petra daholo aloha misy fandaminana ato amin'ny fiangonana. Arao tsara nareo. Ireo diakonina akaikinareo fa ireny no manao fandaminana tompo. Ndao ary tompo. Zay.
Endegna farina Sacini valilai fitakina Takina Tanteraka ny zavany Irina Kavelona irasina makupiubina Fareravo misocia simidera Layavu Zetsina miganana nandavu Fasuyavu Numena wamemavu Irayoma mafinarisha Inyara kaminau anjamanisha Pasivo fachana uwafarishu Ilai fitabana uwafarisha Natupaka wisana tuku Wanaya chani resu Kama azubabuku Nasana narasitu Dukuni jatu Tafaka iliaritu Farina Ija tuluku sija talau Natal Gachechikiani fu amizau Izau Anajacha Irasia tema bau Ditaba Difita ianai Nalangaba Telaba Nitebite Unisaba Niai sinajaba Tanu sulu nyoni masa Irayoma mafinarisha Inyara kaminau anjamanisha Pasivo fachana uwafarishu Ilai fitabanau umaharisha Natupaka wisana jumu Wanaya chani resu Kama azumabuku Nasana narasitu Dukuni jafu Tafaka iliaritu Irayoma afinarisha Mingara kaminau anjamanisha Pasivo fachana uwafarishu Ilai fitabana umaharisha Natupaka wisana jumu Wanaya chani resu Kama azubabuku Nasara narasitu Dukuni jatu Tafaka iliarituku
Amen.